Salama daholo androany sika dia andao indray raha hiresaka ny mahakasika ny fanehoan-kevitry ny mpanakanto rosy tao amin'ny pejiny tao izay naneho ny tsy fahavaliany mahakasika anireo tsy fanarahan-dalàna nireo izay mpitondra fiarabe mpitaona entana izay tsy nanaraka ny fenitra izay voalaza sy misoratra mazava amin'ny renitetezana izay tsy mahazaka mavezatra ireny nefa dia niezaka ny sisika ihany ireo camion izay mpitondra an'izay entana izay ka tapaka anankiroa ilay tetezana ka izay nahatonga ny mpanakanto rosy tezitra ary nilaza mazava tsara tao amin'ny pejiny tao fa tereo hanolo an'ireo izay fitaovana nisombatin'ireo ireto mpamilidondrana tsy mahalala ny tokony hataony ireto. Io ny fanehoan-kevitra izay nataon'ny mpanakanto rosy tao amin'ny pejiny tao ka izay no fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefany amin'ny sisa sita moto tagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Mialoha ny dirantsika amin'izay fanehoan-kevitry ny mpanakanto rosy izay dia andao aloha ho resantsika kely ny mahakasika ny copier-coller tamin'ity taona 2024 ity izay tena nanaitra ny maro raha vantany vao nahita ny valiny izany lalao copier-coller izany izay nokarakarain'ny TV Plus Madagascar moa izany copier-coller izany ka maro ny diso fanantenana amin'izay valiny copier-coller izay tamin'iny andro nomaly iny moa nanaovana an'izay lalao famaranana ny lalao copier-coller izay. Copier-coller ny resaka eto izany hoe fakana tahaka na ny tarehy izany na ny feo fa tsy sanatria akory ka hoe pazapa na ihany koa fakana tahaka feo fotsiny satria mantsy matetika resahana foana amin'ilay hoe ny copier-coller dia tsy sanatria akory fifaninanankira karaoke na tahaka an'izany fa fifaninanana eo amin'ny lafiny tarehy sy ny feo ary ihany koa ny bika sy ny fitsanganana eny ambony sehatreny na ny fiakanjo izany na ny fomba amam-panao ka teo indrindra no nahatonga ny be sy ny maro somary sadaikatra ihany raha vantany vao nahita ny valiny izay lalao famaranana ny copier-coller izay satria araky ny fantatra dia maromaro ireo mpandray anjara tao anatin'izany lalao copier-coller izany fa tamin'ireo mpilalao izay maro nandray anjara dia maro ihany koa no nihintsana fa mbola nisy ihany ireo izay niakatra lalao famaranana izay ary isan'izany ny copier-coller Tupac, ny copier-coller Bob Marley, ny copier-coller Lucky Dube ary ny copier-coller Agrad. Raha nijery ny tarehy sy ny fitsanga na teny ambony sehatra izany na amin'ny fiainana andavanandro dia ny copier-coller Bob Marley sy ny copier-coller Lucky Dube ary ny copier-coller Tupac no hita fa tena manakaiky an'ireo olona izay alentahaka. Indrindra fa ny copier-coller Lucky Dube dia isan'ny tena nantenainy be sy ny maro handrobaka an'izay lalao famaranana copier-coller izay satria tena hita fa mitovy tsy misy valaka raha izany copier-coller Lucky Dube izany ary na ny fitsangana eny ambony sehatra aza dia tahaka ny mahita anirony Lucky Dube rony maro ireo izay maneho hevitra manoloana izay fa velona aty Madagasikara ny mpanakanto Lucky Dube amin'izao lalao copier-coller izao fa raha ny copier-coller Agrad kosa dia tsy maro ireo izay nanantena azy handrobaka an'izay amboarana copier-coller 2024 izay satria na dia teo aza ny fitoviana teo amin'ny feo fa hita fa tena tsy mitovy aloha raha niendrika izy ireo hoe sarotra ny mandainga fa raha vantany vao ny valy nefa ny izay fitsarana famaranana lalao copier-coller izay dia hakory ny akagany be sy ny maro fa kay copier-coller Agrad no lany ary izy no nandrobaka an'ilay amboara enina tapitrisa ariary tamin'izay lalao famaranana copier-coller izay ka gaga sy talanjona avokoa ny rehetra ary hita mameno ny tamanjotra Facebook moa izany hakagany be sy ny maro sy ny fandisompantenana n'olona izay nijery zany lalao copier-coller izay tamin'iny androny omaly iny. Maro moa ireo izay manome tsiny ny mpitsara ary maro ihany koa ireo izay milaza fa anganareo tsy mijery tsara ianareo mpitsara ireny sa gila maso nareo ka tsy mahita ny hoe mitovy sa tsy mitovy. Raha ny copier-coller Agrad kosa aloha dia tena tsy mitovy araky ny fanehoan-kevitra ny olona tao amin'ny Facebook tao. Raha ny fantenan'izy ireo dia ny copier-coller Lucky Dube no tokony hahazo an'ity amboarana copier-coller 2024 ity fa saingy tsy izay moa navoaka ny mpitsara fa ny mifanohitra amin'izay ka lasa ny copier-coller Agrad araky izany izay amboarana copier-coller 2024 izay.
eny io mo zany ny mpitsara foana ny tompony teny farany amin'izay resaka fitsarana lalao famaranana izay ka tsy misy azony ireo zay mpijery hataomo manoloana an'izay fitsarana izay rehefa zay navoaka ny mpitsara dia samia miolona sy manaiky an'izay avokoa ny rehetra fa kosa lasa mahakivikivy ihany raha mijery anitsangan-javatra tahaka an'izany araky ny fanehoan-kevitra n'ireo zay mpanaraka an'izany lalao kopikole zany ao amin'ny tambazotretsera Facebook ao raha nanantena mafy izy ireo fa tokony izay kopikole lekidibe izay no holany tamin'ny izay lalao famaranana kopikole izay fa tsy kopikole agrady akory sanatria ho izy ireo zanaky dadanay no ny andrasana kay zanaky havanay angambany no lany tamin'ity lalao famaranana kopikole ity ho izy ireo hatrany toy ny adiny ombolahin'ny mpianakavy mo io amin'ny mahalalao azy zay dia izay mandresy tsy hobina ary izay resy kosa tsy akoraina ka dia mirariny soa sy ny tsara hatrany ho an'ireo nandray anjara rehetra tamin'izay lalao kopikole izay ary ho an'ireo rehetra izay diso fanentanana tamin'izany dia mankahery azy ireo fa manetsabe mbola ho avy mbola misy fifaninanana ihany koa amin'ny taona manaraka ka dia manasa an'ireo reny mbola hanao hatrany amin'izay lalao kopikole izay fa mety amin'ny taona ho avy indray zany no anjaran'ireo izay ny mahakasika ny lalao kopikole iny fandao amin'izay ho resantsika ny fanehoan-kevitry ny Rosy tao amin'ny pejiny tao araky ny fanambarana hatrany dia nisy nanandrana niditra tao anatin'ny compte Facebook rehefa avy ny fanenjehana hatrany ampotony dia traingo saingy asiny messier Facebook manapirofo fa tena Paul Marina io ary handefa sariko maromaro koa aho dia ny sary amina kaly anaty tournée ary no alefantsika na dia teo aza izay ny fidirana tao anaty compte zay dia efa tafaverina soamantsara any amin'ny Paul Rasmanana Paul Bera ny compteny amin'izao fotoana izao poatsatrika ho an'ireo polisy ao amin'ny cybercriminalité sady efficace no manaja sy mahay mandray olona hoy ny tenany raha nisaotra an'ireo zay avy eo anivon'ny cybercriminalité izay amin'ny famerenana an'izay compte izay tao anatin'izay fanambarana izay ihany koa dia nankahery sy nampionina ny fianakaviany manamanjo ny tenany tao amin'ny pejiny tao lasa zokibe ralozy na itafika na imo ho an'ny namany zokibe ny tantana nanoro sy ny taiza anay teny mahamasina na tamin'ny sport zany na ny fahaiza miaina na tamin'ny fanoherana ny tsirariny mahitsy fiteny sy ny maro hafa eny amin'ny trano finenany eny androndra ny razana ho isatrany tandremo ny resaka tension ile retsy maneho ny fiaraha-miory amin'ny fianakaviany Norbert Rakotoratafika Nathalie Rakotoratafika Girard Rakotoratafika Lina ary ho antsika sy ho anareo rehetra ampitao amin'ny vahoaka ny ratsy halevina amin'ity androandroany ity ny razana ho isatrany veloma ralozy dia misaotra tamin'ny vitanao rehetra sy ilay fiomenao légendaire ianao ilay sarpo hatramin'izay iny ianao revolte iny mihitsy no nitiavananao hoy Rosy hatrany raha nilaza ny alahelo amin'izay fahalasany ralozy zay tao amin'ny pejiny tao ny mahakasika ny tsy fanajanana ny lalam-bahoaka indray dia naneho ny heviny ihany koa ny tenany tao amin'ny pejiny tao nilaza mazava tsara ny hoe tonga de soloy ny lisany io dia antsoy koa ny nanamboatra an'io pont io ary isao ny vy amin'ny ilay tapaka raha norme rehefa tsy zay dia soloy sode 50 tonnes kosa no hitany lerazoky mpitona vato amina camion tamin'io pavé io fa tsy 10 tonnes sanatria haladanja halabato halako maizinery izao tsy faiza miana izao ihany no mahatonga ny fananam-bahoaka lasa simba tahaka an'izao ka tokony hajaina ny fananam-bahoaka fa tsy manao bodingerina fotsiny fahatany ho izy hatrany izay sy zay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboky lasy tomboky vavy misaotra antsika rehetra naraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadiny ny milike ny video antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny sainina antsika mba afanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefany amin'ny sisy tao matao tagasy tomboky lasy tomboky vavy mangasitraka dia mirary soa